Tonga ndretsika amin'ny fotoana izay efa ny fanomezana moa zany andro faharoa androany anaovan'ny Elia fanambarana. Ny fanambarana moa izay efa nataontsika tamin'ny omaly, henonareo tamin'ny omaly fa tsy nataonareo fa nataoko izany dia mikasika ny amin'ny hoe andro famaliana. Dia izany andro famaliana izany tsy andro mahafinaritra akory izany fa andro ratsy ho anareo olombelona, ilay nitsoiny soratra masina hoe andro ny dada malala iayavà. Nahafantarantsika zavatra maro ao nahitantsika ny momba ny hoe misy miaramila ny dada iayavà, misy miaramila toby ao amin'ny toby anankiray izay efa nazavaiko taminareo ihany koa tao anatin'ny fanontaniana. Androany antsika dia miditra amin'izany reto hoe fanambarana faharoa izany. Maninona moa izany no manao fanambarana Elia? Ny fanambarana dia mampiseho mihitsy ny hoe tsy manapoka io Andriamanitra io, tsy misy zavatra tapohana izany ka hoe ianao kosa namely tampoka. Tsy izay mihitsy izy fa ny fanambarana dia mampiseho mihitsy ny famampiomana melo io dada iayavà io, mba tsy afaka hiteny ny olona hoe ianao kosa tsy niteny taminay nefa ny ataonao an'izao izahay. Dia efa niteny izy, ny antony mahatonga an'izao moa dia efa hainareo tsara tamin'ny fampianarana omaly izay tao anatin'ny fanambarana voalohany iny, fa noho ny amin'ilay fahotana no mahatonga an'izao famaliana izao. Androany iretsika inona indray ny zavatra ho ambaran'i Elia mba tanteraka ny fahamarinana foana hoe tsy manao na inona inona iayavà tompony maro raha tsy milaza ny heviny amin'ny mpaminany mpanompiny izy. Dia androany iretsika dia hijery an'ilay teny hoe ny loza anjony tany. Inona izany ny loza anjoan'ity taninareo ity? Ary tsy ny taninareo ihany no vovatra ny amin'ny habakabaka sy ny lanitra eo ambony lohanareo io, dia miaro ho voa daholo izany. Ka izay ny antony hanaovana an'ilay fanambarana, ilazana izany ianareo hiatrika an'ity zavatra ity ry olombelona izay miseho be saina sy miseho be loha, dia famboary izany ny fomba hidivanareo amin'ity raha mahavita anareo. Omaly izany nandretsika hoe misy miaramila mampiahatra an'ity teny dada iayavà ity. Mazava ho azy raha ohatra hoe renentsika ilay fanontaniana an'ity dia misy motra mety hoe tsy miraharaha an'ilay teny. Izany tsisy miraharaha an'izany intsony sady tsy ahoanay aby ary izany. Dia volon-kotsy mety tsy manao an'izany mba avoaporofo mahadevolena azy hoe tsy miraharaha an'io teny io izy. Fa raha ny raharaha ny teny zany dada malalana iayavà izany ny devoly raha mbola tsy nivadika izy dia tokony tsy nanohitra ny Andriamanitra namorona anazy io, fa matoa izy nanohitra an'ilay mpamorona anazy dia efa toe-tsaina izany. Ka ny devoly dia tsy maintsy manohitra ny marina. Efa nanome référence nefa ny hoe raha mahery nareo nareo devoly sy Andriamanitra tsisy, foan'ilay ady ho misy sikirena io. Fa io efa niteneninay fa tsy mahazo mijanona. Fa mijanona indray io raha manaiky izany Ukraine izany hiaraka amin'ny Rosiana dia izany dia mijanona io. Efa nomena indray ny fepetra hoe raha izay indray dia mijanona io. Fa mijanona ho an'ny ady amin'ny Rosiana sy ny Ukrainiana. Fa ny ady tsy mety mijanona fa mifindra makany amin'ny OTAN dia makany amin'ny Eoropeana izany dikan'izay. Ka raha misy Andriamanitra mahavita manohitra an'izany dia mba mitsangana mba ho hitako kely, ho hitan'ny Elia izany. Ary raha misy herina fa efa mahavita manohitra an'izany dia mitsangana. Toa hoe izany teninay izany fa teny avy any amin'ilay dadanay mahery izany iayavà no anarany. Eo izany ohatra ny tena ohatra mifampidify mihitsy ity. Inona ny ataonay eto raha tsy midify ianareo no tena izy. Izay misy anke ny dianay hoe rehefa sy ny herinareo ary fa efa tonga izay mpiatra ny teny izay nanirahana anay. Afaka tsy mino fa hitanareo eny ihany ny tohiny e. Izay vao ny volkano popoka eran'ny tampon-tanety sy ny zavatra mety anjohanareo tsy ho ela izay efa nambara teto omaly. Ary efa mandeha izany ary mbola handeha ary tena handeha mihitsy ary tsisy anakany intsony.
dahoary. Ny loza anjony tany, ovakitsika avy hatrany ary hoe inona daholo ny teny voalaza ilay mikasika izany loza anjony taninareo zany. Izany moa zany dia mamaky ny soratra masina moa nareo kosa mandray ny soratra ho an'izay mandray ny soratra hatranetrano. Dia ovakitsika ary nisy toko 7:20 dia araka ny efa mahazatra antsika dia afaka metraka fanontanianareo rehefa tapitra izao fanambarana izao. Nisy toko 7:20 ary hoe izany Elia rehefa no fampianarana Elia zany mba hahatonga ny fampianarana hiditra tsara ny anatin'ny lohanareo amin'izay ka misy antony tokony hanaovako manokana an'izay dia afaka mametraka fanontaniana foana nareo mba tsara kokoa an'ilay fandraisana an'ilay teny rehefa misy ilavana izay. Misy toko 7:20 andininy voalohany novakitsika aloha. Misy 24:1 indro iavà mahafoana ny tany ka mahalao azy ary mampioaka anazy ka manery izay ponina ao aminy. Vao miainga ny teny dia efa loza. Indro iavà mahafoana ny tany ka mampalao azy. Izany hoe vao miainga izany dia efa hoe hofoana ny taninareo ary ho lao ty taninareo ty. Izany toerana lao izany zany tena zatra tsy azo ipetrahana intsony e. Ka mampioaka anazy, ioaka daholo zany izay rehetra momba anazy dia dada iavà mihitsy no mampioaka an'ilay tany ary manely izay ponina ao aminy ao. Tena atao miparitaka tanteraka mihitsy izany izay ponina sisa mipetraka ao anatin'izany tany izany. Izany hoe vao miainga zany ty teny ty dia hoe ilozanjoan'ny tany dia efa fahoriana be ho anareo olombelona zany no hita voalohany amin'izany teny izany. Sa tsy fahoriana ho anareo zany zavatra mandeha zany? Ary ho an'ny mponina amin'ny tany rehetrarehetra io fa tsy koa ny misy dia misy fety hoe any Israela hoe mahafoana ny tany. Efa mimanina nareo fa hofoana ny taninareo zany ry olombelona ary mampiorina ny zanakiny avy indrindra foana izay atao hoe jorontsaronareo. Ao amin'ny andinin'ny 7 ho atao foana dia ho foana ny tany. Io le nomeko anareo amin'izay nisy afarany eto aminareo hoe ny ray am-patelo no sisa tavela fa ny roa am-patelo dia tapitra ringana ao anatin'izany toerana izany. Izay no mahatonga ny ho foana ny tany, ho foana ny isanareo olombelona. Lovaka itsika aloha izay teny izay any amin'ny bokin'ny Zakaria filo izy ndraiky izy. Zakaria 13 firy. Misy matadidy fe 13 Zakaria 13:8 raisina kely zany Zakaria 13:8 ty zany ny isa farany amin'izany fotoana izany. Ary amin'ny tany rehetra ho iavà ny andro tokony dia haringana ho faty aho fa ny ampatelo ny sisa no avela aho kosa. Ny isanareo zao dia amin'ny 1 miliara mahery eo. Izany hoe ny 2 miliara mahery zany izay sisa ny tavela eto zany. Eo amin'ny 2 miliara 600 noany, 2 miliara 700 noany. Izay sisa ny tavela eo zany. Mbola mety mahery kely fa dia efa izay mihitsy zany sisa ny azo raisina aminareo e. Fa ilay mahery kely amin'ny isanareo 1 miliara eo fa tsy mikontro intsony izany fa sao rarinareo ny avy indrindra raha mbola mahatratra an'izany 2 miliara zany ny tavela eto. Zahatra foanana ange nareo e. Dikan'izany foanana zany ange zero ny tokony eo e. Dikan'izany mieritreretra daholo fa tena loza mahatsiravana anjoanareo mihitsy ty teneniko ety izay ilay hoe tsy afaka alefa zany rehetra tsy efa tenenina aloha. Ary izay nateo hoe Elia tonga hitondra an'izay teny izay ho amin'ny fampiomanana anareo. Dia ovakitsika indray ilay Zakaria toko 7 izy toko 7:20 iverina antsika indray. Isia 24 Isia 24 dia ny andininy firy izany. Atao foana dia foana ny tamanoko andiny 7 ka hatramin'ny 9. Ary ho baboana dia ho baboana tokoa izy. Fa tena mipetraka izy ny afaka manababo anareo mba fa tena mipetraka aminareo izay. Fa tena tany ange ty baboana ty. Le anababo anareo dia ny extraterrestre. Satria nareo samy mipetraka eto ambony tany dia nareo samy nareo ve ny fanababo eto. Satria ny voalaza eto dia tsy haiko ny hoe
misy olona samy olona ny fanababo fa ny tany mihitsy nene no babony atao foana de foana ny tany any ho foanana zany nareo ary ho babona de ho babona tokoa izy ho babo zany nareo izany hoe andeha mafy be am'izay ny fangalaran'olona eto amin'ity taninareo ty ary aneran-tany dia ny fampahoriana zay tsy ho zakan'ny atodohanareo tsony ho avy aminareo ny extraterrestre amin'ny fahoriana vy tena tsy ho hitanareo zay anaovana anazy fa reo le andrandray ny olona hoe extraterrestre hoe oia reo ny fahavalo amelanareo goavany indrindra ary hitondra fahoriana sy faisina ho anareo mihitsy zay le ho babona nareo ry tany ka ny manababony tany zavatra avy any velana zany mazava hoe sa tsy mazavatra eo aloha fa ray anareo saminareo nareo samy eto ambonin'ny tany ko izy nanababo anareo eto fa zavatra avy any velany mazava fa hiditra aminareo ny extraterrestre raha tena hamely anareo rehetrarehetra mihitsy amin'izany isaka hoe fanababona zany ho babo zany nareo mazay mahatonga ny hoe matanjaka be nge le goga rehefa avy eo satria miditra ny mpanababo de automatika nareo mitsikafiny eo anoloany mangina dolo eo alohana ny dikan'izay tsy afaka manao nina manoloana ny goga nareo le goga mpanjakan-drosia satria ho foana aza ny taninareo ko inona zany ny azonareo atao tsony ny dikan'izany zay le hoe tena amelanareo dolo loza mahatsiravina sy zokatra ny mampafoana anareo zay ny taoko hoe zaranareo ary raha mbola misy intieranareo ny tavelito dao raha toizantsika an'le izy misaona sy malazo ny tany ka vokatra zany zavatra zany de tsy maintsy misaonanareo ary malazo nareo tsisy nina azo atao fa mampitanondrika anie sary am'izany hevitra zany satria miditra mihitsy ny fahoriana mahatsiravina tena anjohanareo zay tsy ho zakanareo mihitsy ny zany ary milofika sy malazo zao tontolo zao kivo tanteraky nareo ary zay le tonga am'le hoe tsisy mahay miady amin'ny tsony nareo tsisy mahay miady am'le biby lay goga mpanjakan'ny rosy meseka sy tobala le rehevy any avaratra zany dikan'izay misy hevitra teny anankiroa moa le rosy misy miteny hoe rosy ary misy hevitra anakika hoe andriana idika zany rosy zany mbola ampianariko atsika any koa zay fa saingy hoe avy any avaratra foana moa zareo araka ny soratra masina rehefa tsy azo lavina de avy any avaratra izy misaona sy malazo ny tany ary milofika sy malazo tojo ary milofika ny lehibe indrindra amin'ny olona ety an-tany zay milaza fa lehibe indrindra mihitsy zany no milofika amin'izany fotoana zany zany hoe tena tsy misy azo anaovana ranzoma mihitsy ny zany ty resaka ity fa tena fanapotena zay efa tafiditra amin'izao vanina antsika zao hoe tsy maintsy hopotika ianareo ary zay no ambaran'ny Elia eto hoe tsy mimioana amin'izany ary nareo ina moa ny antony mahatonga amin'izany hoe nilofiky nareo tany amin'ny lehibe indrindra aminareo fa ny tany de efa voavetavetan'ny mponina ao aminy ny andiny vadio zany noho ny amin'ny fahavetavetana nataonareo ka nandoto an'ity tany ity nareo satria nareo nandika ny lalàna sy nylotany didy ary nivadika ny fanekena mandrakizay de fanekena mandrakizay de tsisa fa Yahosoa zay manana le rahan'ny fanekena mandrakizay ary Yahosoa mihitsy ny le fanekena ka ny fanekena mandrakizay de Yahosoa ny dikan'izay zay Yahosoa le fanekena zay manana ny rahan'ny fanekena mandrakizay zay ila hoe nataoko fanekena ho an'ny olona ianao longefa kitsika le zay teny zay hoe Isaiah 42 fio izy Isaiah 42 6 Isaiah 42 6 Yahosoa ny resana amin'ny fanekena io zao iavay efa niantso anao tamin'ny famarihana ary ny tantana ny tananao ka hiaro anao dia anomeanao ho fanekena ho an'ny olona ho fanazavana ny jentilisa ka Yahosoa le resana ity hoe fanekena ho an'ny olona amoaka fitsipika ho an'ny jentilisa zay ny soloany Elia tena zao makaty amin'ny jentilisa zao ny lalànany zao hitanareo ava firenena zao de tanteraka ny teny ny dikan'izay fa Yahosoa le fanekena ho an'ny olona ary ho fanazavana ny jentilisa zay manana ny rahany fanekena mandrakizay zao misy ny teniza maheny rahan'ny fanekena mandrakizay tsy mahay zany venareo zange fa hainareo foana kotsiny satria fampianarana miverina matetika mihitsy ny zany izany mahay any amin'ny ova
Tsy hainy zany. Satria efa tsy kelikely hoe aiza no zany. Dia hikariko kely an'izy zany efa tsy hitanareo izy. Raha ny fanekena mandrakizay mikaroka kely aloha nareo aiza daholo ilay mahay tenin'Andriamanitra re. Hita ina ohatry mba tsy miteny izany teny izany. Hébreu 7:20-20. Mety tsara mihitsy ny teny. Zao mantsy teny tsy mifanaraka nareo dia tsy azo atao. Hébreu 13:20. Ary Andriamanitra ny fiadahana izay nitondra ny Yahosoa tompontsika mpiandry lehibe hiala tamin'ny maty, mitondra ny rano ny fanekena mandrakizay. Zany hoe Yahosoa mihitsy izany no mitondra an'ilay rano fanekena mandrakizay izy raha teo ilay fanekena. Ko ny fanekena mandrakizay zany dia noho ny amin'ilay rano mihitsy dia io ilay fanekena mandrakizay, tsy iza fa Yahosoa. Mazava be hatreo zany aloha. Diverentsika amin'izay ilay Isaia misy teo. Isaia 24:6. Isaia 24:6. Verentsika an'ilay mandeha izy satria fitantsika tsara zany izay ilay fanekena hoe nivadika ny fanekena ka ilay fanekena andresana dia momba ny Yahosoa ny resana tamin'izany fa tsy hisaka idirana dito folo zay. Mazava ve? Ary noho izany dia ozy ny mandevona ny tany ary ny mponinao dia valin'ireo ny heriny. Ozona ny mandevona ny tany noho ny amin'izareo nivadika ny fanekena mandrakizay ary nandika ny didiny Yahosoa dia voaozona ny tany ka ozona ny mandevona azy ary ny mponinao dia valiana noho ny heriny ka dia voadotra ny mponina amin'ny tany olona vitsim-pona no sisa ao. Zay. Vokatra ny zaza dia tena sady famindorana no manjoan'ny taninareo noho ny amin'ny fanoeranareo an'izany ateo Yahosoa ilay fanekena mandrakizay. Yahosoa ilay manana ny rano ny fanekena mandrakizay. Voatsindry tsara mihitsy ny hoe rano ny fanekena mandrakizay. Iza ny tompon'io raha io? Yahosoa ny tompon'ilay raha. Mazava ho azy zany fa ilay fanekena mandrakizay izay nivadihan'ny olona zany dia iza? Yahosoa ilay nivadihan'ny olona. Izay hitantsika eto amin'ny firenena Madagasikara, any Frantsa, any Amerika, manerana an'izao tontolo izao, manohitra an'izany Yahosoa daholo ny olona zany. Nivadika ny fanekena isa tsy nivadika? Nivadika ny fanekena mandrakizay. Tena mitsipaka mihitsy ny moa re. Raha tsy ohatra fotsiny hoe raha ny voalazan'ny saotra masina dia efa ilay dito folo sy ny nanamose mihitsy nge no rava tamin'ilay hoe inona moa ilay hoe dada iava mihitsy nge nanapotika an'io tamin'ilay boky nisy atoko 2:20 hoe raha misy mitondra fanatitra hodorana na mitondra inona moa mitondra ondry na mitondra osy na omby na mitondra inona fanatitra amin'ny fanavotana ho antenany amin'ny fanaovana fanatitra tamin'ny zanak'Israely zany dia lazainy dada iava mihitsy hoe tovy mamono olona, tovy manatitra rakisoa, mitovy mamolaka vozona alika ary mitovy mitondra hena aterina any amin'ny sampy. Izany hoe lavin'Andriamanitra zany zany sasa zany tsy ny laviny dikan'izay aminareo. Laviny ilay izy ny dikan'izay. Mazava ho azy fa ny dito folo zany tsy mety intsony amin'ity resaka ity. Tsy azo entina intsony eo anatrehan'ny dada iava zany hoe resaka dito folo zany fa zany dia efa ny laviny ine zany. Satria tsy misy intsony ny fisorohana ny dikan'izay. Iny moa mbola ataontsika resaka manaraka indray manaraka ho famerenana, ho fanamafisana izay efa nambarako taminareo fa alaontsika aloha hijery an'izao zavatra goavana mbola hojerevantsika izao. Ary ny mponinao dia valiana noho ny heliny. Nao vehikel 9:1 aloha. Ozona no mandevona ny tany,
voazona zany le taninareo ny dikan'izao. Ka ny ponao dia hovaliana noho ny elony. Mbola noho ny amin'le fanoherana ny Iehosoa zany dia hovaliana nareo. Ary misaona kosa nareo ondrikelin'ny Iehosoa rehetra izay dary rehetra fa efa avitra nareo ka te mba mijoroa tsara amin'izay mba tsy ho azo n'izao fahoriana mahatsiravina be zao. Raha nametraka fahantanina nareo tamin'ny maly hoe kina moa zany fa le olona vo nefa ny zay koa mbola enjeny goga dia samy hafa nge le sary e. Satria tena fahoriana avy any amin'ny dada Iavaty manjo an'ity tany ty ary loza mahatsiravina io. Ianareo kosa nge tsy eo koa ny nareo ny hotratra ny fahoriana amin'ny loza avy any amin'ny dada Iavaty, fa ianareo kosa le manjo nareo dia ilay tsy fitiavan'io devoly eo an'Andriamanitra dia nareo no potehiny. Raha ny olona tratra n'ity loza ty dia mitsipy any amin'ny elo rehefa maty. Ianareo ondrikely kosa raha misy loza manjo anareo ataony goga io nareo rehefa maty makany amin'ny lanitra lanitra. Mitovy hoe zany le sasa tsy mitovy. Tsy mitovy sy takany hoe olona tsy maintsy maty eto amin'ity tany ity. Mitovy ihany amin'izany hoe tsy maintsy maty nareo amin'ity tany ity. Fa raha maty ny olona eo amin'izao tontolo izao ny fahoriana manjo anazy izy makany amin'ny elo. Fa raha ianareo kosa ny raha maty no ny fahoriana manjo nareo novan'io devoly eo anareo ohatrany ho an'izay tratra an'izany nareo makany amin'ny lanitra lanitra. Tokony misy mapakevy zany izy tsy misy mapakevy ny dikan'izany. Tsisy mapakevy zany satria fantatra ny direksion. Ny tsy fantatra direksion no manahirana. Fa raha fantatra io direksion tsy mampaninona zany. Ary vonona be mihitsy ny ary ny andeha satria ko ianao raha fantatra hoe raha miala eto dia makariko. Tsisy mampatahotra mihitsy zany. Ary vao miara mahafinaritra hiatrika ny zavatra rehetra ho voninahitra Iehosoa. Mazava hoe ary ny mponinao dia valiana noho ny elo sady voatotra ny mponina amin'ny tany vitsy sisa ny olona tavela. Ireo midre miliara mahelikely io sisa nareo ny tavela raha ho tonga amin'izay isa izay aza. Mampalahelo ny fiafaranareo. Dia izao loza izao le tsy maintsy ambara satria tonga ny mpampiatra ny hanatanteraka an'izany dia tsy misy tenena nareo. Izay ny atao Elia. Ary ny fahatongavany Elia dia midika fa ho avy io andro ny Ahava io. Loza ny dikan'izay ary aorianan'izay dia ho avy Iehosoa. Eny mahatonga antsika manao an'izao fifaliam-be izao tsy noho ny amin'le loza fa iny moa zany dia efa teny tsy maintsy mandeha voninahitra ho an-dada Iavaty sy Sofany amin'izany mba mahafinaritra zany rehefa izay no natao satria matoy izy manao an'izany normalako mikapoka ny adalàna reziko nareo tsy te bebako ao nareo tsy wasiny leo mihitsy nareo atao mendrika izany fa ny tena mahafinaritra dia hoe tsika andeha hody any aminazy ny tena mahafinaritra tsika hoe tonga ny fifoditsika dia falitsika. Izy nefa misy efa nampianariko anareo hoe voadotra ny olona jerevo ny afofa mirehitra. Loza efa manjoanareo amin'ny horohorontany ny volcan mipoapoaka. Mbola tena hita volcan mirefodrivotra tsy haiko intsony izay anjoanareo fa hitantsika eny ny afo milatsaka avy any an-danitra ambony any. Hitanareo do efa niresantsika eto iny misy afo ilatsaka aminareo. Ny rivotra sy ny tafio-drivotra sy ny hafananam-belanareo vao niresantsika omaly zany. Efa nampianariko anareo maly zany reny le karazana zava-toy izay hitranga aminareo izay hamafisiny izao teny izao. Daholo tsika ry hiditra any amin'ny teny manaraka rehefa mazava aminareo izay ao amin'ny 1:10 sy ny 1:12. Rava ny tanàna be fikorontanana, mirindrina ny trano rehetra ka tsy azo hidiran'olona. Rava ny tanàna be fikorontanana ary mirindrina trany amin'ny trano rehetra dia tsisy azo hidiran'ny olona. Loza anie zany no manjeo an'ity taninareo ity. Tsy misy mifampiditra trano intsony noho ny amin'ny loza izay anjoanareo. Tsisy intsony zany ny mpianakavy afaka mifamangy. Fa tena fikorontanana. Mirindrina ny trano rehetra ka tsy misy azo hidiran'ny olona intsony. Samy manakaty trano satria samy matahotra sy miorohoro noho ny amin'ity zahatra hitrango ity. Misy fitarainana divay ny an-tsaha. Tafaletika toy ny masoandro ny fifaliana rehetra. Miletika mihitsy ny tahaka ny masoandro, miletika ny fifaliana. Rava ny fifaliana reo. Teny ianareo izay ilay milaza fa mbola misy baolina hovonjenareo sy ny bomy mozy nareo. Ho bomy manina fa miteny ianareo mihitsy ny efa mampitandrina mihitsy ny io ary tonga izany fotoana izany. Nareo ihany naniry loza ho an'ny tenanareo. Samy mieritreritra izay. Satria foana ny fifaliana. Voaroka mihitsy ny faharavoravoana ny tany. Tena tsy misy intsony ny firavoravoana azy teo satria voaroka tanteraka izany ilay faharavoravoana teo amin'io tany io. Zava-doza anie izany rakizy.
Tena zava-toy satria hoe ilay faharavoravoana misy teo amin'ny tany mihitsy dia norohana mihitsy. Tena fahoriana tsisy taky ity. Mieza ihany nareo izay mandre ahy hoe araka ny teny ianareo ny Andriamanitrareo ohatra ny mpiady fotsiny ny asa ataony. Ny anay kosa aloha tsy malemilemy ny Andriamanitra fa nay mpiady mihitsy ny anay. Ataonay ina koa izay Andriamanitra sarim-bavy. Anareo mila Andriamanitra sarim-bavy nareo. Tsy ilainay izany ny anay Andriamanitra mahery mpiady ny anay no ilainay ary mahavonjy anay sy mahavitra anay mihitsy ny voninahitra ho an'ilay maherinay hiavahana anarany. Mahafinaritra anay izany. Ary rehefa tafaraka aminy amin'izy mpiady mahery dia lasa tsisy devoly-maso manafika an'ilay olona miaraka aminy dia tsy mahay manota intsony izy satria mpiady mahery ilay miaraka amin'ny dada Iavà dia tsy mahay manota satria ny fahotana avy any amin'ny devoly ka rehefa miaraka amin'ny dada Iavà dia tsy manota intsony izany mampiady mahery anazy. Marava devoly izay miaraka aminy. Tsara izany sa ratsy aminareo? Dahoary. Vaketsika indray amin'ny andinin'ny faha-enina ambin'ny folo dia ny tapany farany ireo dia efa tsy hita iteny ity. Amin'ny andinin'ny faha-enina ambin'ny folo dia ny tapany farany. Alefa dia tizokary amin'ny enina ambin'ny folo ary. Ty misy sary kely mahafinaritra kely indray ty. Fa hatrany am-parantany nandrenisanay hira kosa ny voninahitra ho an'ny marina. Fa ao anatin'izany rehetrarehetra izany kosa nefa dia nisy hira nandeha hatrany am-parantany izay nanao hoe voninahitra ho an'ny marina. Fa hoy izao hoe indrisy izao halevonako. Indrisy ty halevonako. Ao anatin'izany fahalevonana izany izay misy olona mitaraina hoe levona dia misy hira mandeha kosa nefa ny any manome voninahitra ny dada Iavà. Aiza ilay hira hono mandeha? Tany am-parantany. Voninahitra izany velantsika an'izy. Fa raha amin'izany fotoana izany dia ny mpamitaka dia mamitaka foana, ny gaigy dia gaigy hatrany. Zava-doza mihitsy ity izay moa tsy ny toy ny hoe ny mpamitaka dia mamitaka foana ary ny mpamitaka dia mamitaka fatratra mihitsy. Vao mety tena miratsy mihitsy nareo. Tsy mety tsara izany intsony nareo. Izany mahatonga nanome aminareo mba hiova koa ny olona. Miova amin'ny ahoana? Aty amin'ny Ahosoarere ihany ny fiovany. Fa ny teny aty dia milaza mihitsy hoe ny mpamitaka dia mbola mamitaka ary ny mpamitaka dia hamitaka fatratra. Tahotra sy longo ary fandrika no mahazo anao ary mponina amin'ny tany. Atahotra ianao. Le longo moa tsy dia tena azoko tsara izany teny gasy longo izany. Ny any haiko longoza izay. Longoza io izany sakafo kely hohaniny amin'ny faritra Atsinanana izy ohatra ny voankazo menamena izy. Fa ity longo ity satria hoe fahoriana be mahatsiravina mihitsy ny ngamany. Ary fandrika no mahazo anao ary mponina amin'ny tany. Misy fandrika be dia be amily anareo. Izany hoe ianareo izany dia ho fandriana tsy akijanona amin'izay. Sady efa miditra eto aminareo ny extraterrestre manababo anareo. Devoly manababo anareo. Nivadika tamin'ny Ehosoa anareo. Azao moa no marika fa tena nivadika amin'ny Ehosoa anareo. Ianareo tsy mety miaina an'izao teny marina izao. Efa nivadika eny ianareo olombelona. Afa-tsy ny Zeda rehetra dia mizanaky ny avy-indrindra. Fa ny olona rehetra haintsika tsara ny ataony. Izay no tonga namanao fanambarana hoe mialohan'ny zavatra rehetra izany. Tapitra ty fanambarana voalohany sy faharoa ty dia efa miohana ny toy ny dikan'izay. Tahotra sy longo ary fandrika no mahazo ny mponina amin'ny tany. Andininy fahavalo ambin'ny folo. Fa izay mandositra noho ny fandrenesana ny tahotra dia ho latsaka ny andavaka. Izany ianao izany raha mitsoaka amin'izay. Izao izany mampianatra tsy miraharaha ianao ka rehefa tonga izany vao hitsoaka ianao dia hoy izay miteny dada Iavà hoe latsaka anaty lavaka ianao. Dikan'izany ho afaka sa tsy ho afaka ny dikan'izany. Ary izay miakatra avy any anaty lavaka kosany dia voan'ny fandrika. Raha misy indray izany io ilay izy hiala avy anatin'ny toerana any ambanimbany ihany ohatra ny avy any anaty lavaka izy nitsoaka. Ohatra indray ny voalavo mitsoaka anaty lavaka ireny dia fandrika ny mamely anao indray. Mbeo anany vahaolana anareo izany. Izany ny anjohanareo. Izay no mahatonga ny noho ny amin'izao zany hitranga izao dia ampilazana ianareo olombelona fa hiatra aminao izany. Ka dia efa prepare bagazy ozy ny vazaha. Dahoary. Fa misy varavarana mivohany amin'ny avo.
Ka dia niororo ny fanorenan'ny tany. Vao nisokatra zany io varavarana io dia niororo ny fanorenan'ny tany. Lozana e zany ny fisokafan'ity varavarana ty. Nandefa lozana e zany ty varavarana ny voatany amin'ny avo indrindra ty. Ary ny vokatra izany varavarana ny vo zany dia niororo ny tany rehetrarehetra. Fa tena mipetraka fa inona zany le zavatra ny votao ka niororo ny tany. Raha vao ny vola e varavarana, matoa vo varavarana misy voaka ny dikan'izay. Iza le nivoaka? Tonga le mpamaly, tonga le mpanapotika, tonga le iraka izay andrava. Efa ny vo ny varavarana. Aza ho azy fa matoa ely tonga efa ny vo ny varavarana no tamponoa. Fa iny varavarana tsy ty voalaza ity. Fa ity varavarana ity matoa ny voaka miororo ny tany, tsy iza fa Jehosoaza. Matoa miororo amin'izay ny fanorenan'ny tany nareo ka mipoaka dao zay tena zao ho avy Jehosoa. Zay no natonga an'izao fety be zao hoe ho avy Jehosoa, miororo ny tany, fa ny zanaky ny avo indrindra kosa sy ny olon-kely ny Jehosoa rehetra miara-mifaly satria ho avy Jehosoa. Mitehaka nareo satria tena faly nareo ary tsy misy mahatohatra an'izany kosa. Manindry mafy an'izany fifalianareo zany. Fa kosa ny amin'ny teny aminareo mihitsy ny hoe matoa ny vo ny varavarana, miororo ny tany, ho avy Jehosoa, mijoroa ny dikan'izay. Tazominareo anie ny fahamasinanareo. Izay ny anton'izao fanambarana izao satria ozy ny olona hoe tena adala mihitsy reto olona atao amin'ny Jehosoa. Nareo dia mety rebirebe ny Elia io mihitsy. Aleo mihitsy ny rebirebeko dia tonga any aminay nareo. Tsy misy maharatsy an'izany mihitsy. Fa ny fandrebirebeko anareo kosa nefany nafaka anareo tamin'ny fahotana. Ka maninona nareo raha rebirebeko foana dikan'izany satria afaka amin'ny fahotana ianareo. Ary lasa tsy nanota intsony nareo ny vokatra an'izany ka tsy tsara ve ilay fandrebirebena zany? Nareo na voavonjy anareo fandrebirebena tsara ny natao ka ary nahavotra nareo ny dikan'izay. Mifaliany dikan'izany ry ondrikely Jehosoa fa any amin'ny lantilanitra ny direksion. Zay ka mahafinaritra be zany hoe ny vo ny varavarana ary ilay tsika ny fety tamin'ny alahady teo. Hoe tsisy nanapotsika fa kay le varavarana amin'ny vo ny tiana resana. Satria raha vao mivony varavarana ka miororo ny tany Jehosoa aza ny tonga izany. Satria miororo izao tontolo izao no amin'ny fanatrehana anazy. Satria fahotana loatra mahatsiravina eto amin'ity tanynareo ity ka raha tonga amin'izay ilay tompon'ilay tany dia tsy maintsy miororo io tany io satria ratsy ny eo aminy. Fa ilay ondrikely voafidy kosa izay hitsena azy any amin'ny raha olon-lanta ka hiakatra ho any amin'ny lantilanitra any aminazy any fifaliana be sy tena horakoraka be sy tsy haiko tsao izay ilazana azy tsara e. Tsara. Fa ny tany dia miororo fa ianareo kosa mivaly. Tena hafakely tena hafakely mihitsy izany. Ndao ary toy antsika mijery ny toin'ilay teny teo. Rava dia rava ny tany. Raha vao nivory zany ity varavarana ity ka niororo amin'izay ny fanorenan'ny tany dia no mitranga rava ny tany. Jereo ny faravan'ny tanynareo. Ny sasany vaky, ny volcan mipoaka. Iza milaza fa raha mipoaka ny volcan tsy efa rava ny tanynareo ny dikan'izay. Fa firy ny trano mirodana amin'ireny, fa firy ny trano potika amin'ireny, firy ny zatra vaky sy rava amin'ireny, firy ny olona maty amin'ireny. Mampiorina anareo nga ilay horohoro-tany sy ny volcan mipoaka sa maharava anareo ny tena marina. Satria miororo hatrany ny fanorenan'ny tany mihitsy ny miororo. Iny le efa nampianariko anareny hoe ny univers tsirairay avy dia mifampiakana ary ohatran'ny takany tady ny fifatoran'izy io. Raha teo hoe tady zany fa izy tsy ohatran'ny tady fa zavatra mifamatotra zany. Ohatran'ny hoe farango roa mifampitazona dia misy zavatra mampiazona an'iny. Ny univers nareo zany tsy anankiray. Nareo olombelona tsy mahay ninina fa ny univers zany zavatra be dia be zany tsy voaisa zany. Nareo ny dimension nareo ny kely ny hitanareo fa dada iava zany
Izy ve dia nareo univeranareo ve no amboarina? Raha tsinonako. Inona mampamorona anazy raha dia nareo rery no namboarina tena izy hoe univeranareo miainga avy any amin'ny lanitra avy eo ambany jadona juska aty aminareo. Zay rery ve no amboariny aminareo? Ata Andriamanitra mampimera zay rery ny vitany. Ny Andriamanitra anay be dia be ny univerananany sy namboariny ary ny foronony ary anazy rery raha tsisy manana mihitsy na ny kely azany. Mazava ve zay? Dia mahafinaritra bisou be Yahosoay. Bisou be Yahosoay Liliay. Dahoary. Miorooro ny fanorenan'ny tany satria tonga Yahosoa midina izy. Toy izy nareo hoe fa manina moa zany Yahosoa ny midina dia manina izy no ela be satria raha midina izy dia amoana izy anao. Ny 9:120 le miorooro ny tany teo Isaia 24:19. Inona zany mahatonga ny Yahosoa tsy tonga dia direkta mankaty fa ny tena mipetraka tokoa izy. Izy aminareo mba mahay mamaly an'izay na mba saiko mamaly an'izay. Inona ny antony tsy anaovany direkta mankaty fa trany dia mbola ilaila kosa nefa varavarana hoe fa mivody amin'ny heritra dia mba mitsoraka projety aminay ety ohatrany. Ahoana? Mba alefasika le micro dia mba alefasika le hevitry ny olona sady le micro nge mba tokony velominareo mba andrenesana ny feon'le ondry kely ny Yahosoa mba mamaly. Ahoana? Izy le amaly nareo. Mety mbola hoe miala nenina amin'ilay olombelona angamba izy dia tsy midina faingana. Nanaovana ny tany sy ny lanitra ka dia dimy be dia nanaovana ny litro vetivety. Mety mbola miala nenina izy. Hevitra anankiray ve izy fa tsy marina aloha izy. Izy ve efa loza efa hoe miorooro ve ny tany dia mbola izy famindram-potsiny ny dika izany aminareo. Raha tena efa sarotra vitsivitsy kely ihany sisa mety misy raha mbola manomboka ny fanomanana zany izay dia mety misy aloha zay fa raha vao tena mandeha amin'izay ny loza sarosarotra ihany. Izy le nanangatana teo efa sarony ianao. Mety mbola mandrava an'ilay tevoly avy any ambony any izy dia midina dia amin'iny mampatonga anazy hoe elaela vao tonga. Mbola diso koa. Izy ve dia andehanao an'izany resaka lavabe zava zatra. Izy ne manangatana eo an'ry menamena akanjo ry sa iza le izy. Voilà, c'est Yassou qui lève la main, donne la parole à Yassou. Voilà. Quelle est ta réponse? Concernant pourquoi la porte est ouverte et que Yahushua ne peut pas descendre ici directement, c'est parce que cette terre, c'est rempli du péché. Donc, il y a encore les élus sur cette terre que Yahushua va sauver. Voilà pourquoi il ne peut pas venir pour le moment. Ah bon, oui. C'est la même chose que le MCTA dit là. Voilà. Mais ce n'est pas ça. La vérité, ce n'est pas ça. Mais un peu comme ça, mais pas c'est la bonne solution. Ce n'est pas la bonne réponse. Voilà. Oui, en odeur. Miandry ny tempoly Jerosalema dia vita ny asany ambasadorany Yahosoa. D'accord, samy manao ny heviny io ka. Ny anahy zany voavoa varavarana dia efa miorooro ny tany ka raha hoe izy ny tonga dia midina zany dia tsy hita intsony ny tany. Ny tany ala mbola ihany. Farany sisa. Ena zany hoe satria zany tataia fa hitany hoe efa tena ampijaly ny olona amin'izay le tanjony eo dia ny tsy dinany hoe direkta zany tsy mahazaka ny hery le tany fa tonga dia potika. Nefa izy tena ampahory sy ampijaly dia izay ny tsy dina vatana fa fahoriana aloha miatra amin'ilay mponina ambony tany satria le tanjona tena ampahory an'ilay olona mihitsy. Izy tena hidiny ety
Zany efa manitsy kely an'izay. Izy dia nidiny ety mihitsy a. Fa raha midiny ety izy a, dia any mitovy ihany hoe lasa nakany mitovy ihany izy. Nidiny izy fa ny mitovy ve? Ndao fa hitantsika eo ihany ny valy fa mbola tsisy koa zany izay valin'izay aloha fa tanareo Yaoso ange dia nidiny ety mihitsy fa mbola tsy potika ny tany. Izy raha mbola anjaka arivo taona eto. Anareo fa misy ilay hoe rehefa tenidiny izy a dia tsy maintsy arovany aloha ilay momba anazy. Anesorana zany ilay momba anazy satria raha ny tena momba anazy hoe midiny ity dia hipotika ty taninareo ty raha vavetrany. Ao ary valiko amin'izay ilay izy a. Moa za koa nanakanjo ohatra mafana ihany. Sa tsy mety ve? Mety kosa e. Dia sady miteny ihany a. Dao ary fa inary? Sao dia mba hoe ilay misy hoe amboarina ny lalany avady ataovy maninona sy mahitsy maninona. Dia sao dia mba hoe amboarinao aloha izany ilay izy. Dia misy zany mbola mihazohazo any aloha satria izany tsy mahavaly ihany izany. Mahafinaritra e. Tany dia ny fanahy masina anareo ihany miteny hoe tsy izany ny valiny izany. Ty ary alevokina ty tsy maninona ndao ary. Hitanareo a, zany zatra zany dia sarotra anareo olombelona ny hamaly an'izany. Tsy vitanareo mamaly an'izany satria zatra any amin'ny lanitra ny zavatra dia tsy maintsy avy any ihany koa mahay an'izany. Tsy ho takatra ny sainareo mihitsy ny izy. Rehefa ny fa raha vanio ka miroro ny tany dia zany a misy zava-baovao hitranga amin'izay ny dikan'izay. Efa mahafantatra zany tany fa ho levina izy ny dikan'iny dia misy zatra efa hiova ny dikan'izay. Ka rehefa midina Yaosoa avy any a dia mandamina ny zavatra hisy indray amin'ilay fanapotena ny tany rehefa tonga ilay fanapotena anazy. Zay. Satria rehefa nitentanareo fa ho rava dia rava ny tany apotika hatrany ambony any sy maro samihafa efa nampianaritsika tany aloha tany zany a mbola fetsika. Dia rehefa niteny taminareo hoe efa nidina aty ambany be ity mihitsy ny zao rao ny fanapotena ny lanitra ny ambony any. Efa nazavaiko taonareo zay a. Dia kan'izany raha tonga zany ilay fanjakana arivo taona dia lanitra potika ny hito ambony ao. Dia inona zany ny mahafanjakana ty ny ety tany dia tsy maintsy miankina amin'ny eo ambony eo foana amin'ny maha-olona ny olona. Ianareo olona zany dia tsy maintsy miankina amin'ny masoandro ny volana ny kintana sika efa zay mihitsy ny fiainanareo mifampiankina amin'ny zava-misy rehetra eto amin'ity planeta Terre nareo ty ny any ambony any. Lefa ilay any ambony any efa mandeha ny fanapotehana. Efa niteneko taminareo hoe raha ny plasy misy lumière amin'izao tsika miteny hoe lehibe na divoly fa zay hono anarany dia efa amin'ny constellation ny Andromède zareo zao tsika miteny zao. Izany mahatonga ny fikorontanana eto an-tany io. Satria raha vao midiny ireo dia ireo mpikorotrana ireo ary mpikorotana dia normal mikorotana daholo izay toerana andehanany. Ka izareo ke ety an-tany dia mikorotana automatika ny taninareo. Izay no mahatonga ny hoe hatrany amin'ny fiemorana ny zanak'Andriamanitra dia hita daholo. Misy zany ankehitriny. Mazava zany fa tafidina zareo ny dikan'izay. Raha vao tafidina zany zareo dia potika ny any ambony any. Ka raha ohatra n'izany ka tsy ho amboarina ny ambony any dia zavatra potika ny miandry ny Yaosoa ety ambany miandry ny Yaosoa. Raha ohatra ka midina automatika ety aminareo izy ny any ambony any efa mipotika daholo. Matao izy zany tsy mbola midina direkta manamboatra ilay zavatra potika rehetra izy. Azo amin'izay sa tsy azo? Mametraka an'iny izy mandra-pahatonga ny ety milamina daholo ny any dia mipetraka ny fanjakana arivo taona efa voalamin'ny Yaosoa sady ny any ambony rehetra. Azo amin'izay izy sa tsy azo amin'izay? Takatry ny sainareo sa tsy takatry ny sainareo ilay teneniko teo? Azo amin'izay izy? Zay ilay izy zay. Ka noho ny amin'izay zavatra izay mihitsy ny mahatonga ny hoe ny voly varavarana fa tsy direkta nankety an-tany izy fa mbola mandamina an'ireny zavatra ireny. Zay. Satria ny mpamorona irery ihany no mahazo mamorona ny zatra ny foronina. Tsy misy zava-boary mahazo mamorona. Dia izay no mahatonga ny hoe tsy maintsy Yaosoa ny mandamina ny zavatra ny foroniny ary mametraka ny zavatra ho apetrany any. Izay no maha Yaosoa ny Yaosoa ilay zanaky ny mpamorona izay mamorona tahaka ny dadany. Izy natao fitaovana hamorona ka dia mandamina ny zavatra iny izy. Dia mbola apetraka ilay fanontena omaly hoe fangaza azo nataonina amin'ilay mpimasy hoe dia misy iany zao, dia misy iany zao.
efa navaloko aminareo hoe ny Misia dia tany amin'ny famoronana. Ary tena raha zahatra mbola ho foronina dia mandeha ilay teny hoe Misia. Fa raha ny zavatra efa nisy kosany dia anjaran'ilay mamorona ny mandamina le napetrahany teo. Raha ny ravany, mandrava an'ireny kosany dia ny miaramila ny mandrava an'ireny. Fa vita ny miaramila ny lanitra ny mandrava hoe dany ty ravao ty dia ravany dia vity. Fa raha mamorona kosany tsy misy fahefana mahazo mamorona fa tsy ny mpamorona sy ny zanany ihany. Izay no mahatonga ny hoe Yahosoa zany rehefa midina dia tsy maintsy mandamina ny zavatra rehetra izay efa potika tany dia midina izy satria rehefa izy midina iny dia mampiditra ny fanjakana rivotoana izy amin'izy midina iny. Azonareo tsara amin'izay ve ilay valiteny sa satria tena mazava tsara sa mbola maizimaizina? Hay, tahoary dia vita moa zany dia hiditra amin'izay tsika amin'ny andininy 20 hoe mivembena dia mivembena tahaka ny mamo ara ny tany. Hitanareo amin'izay zany tena zavatra hitranga aminareo hoe rava dia rava ny tany mirodana tanteraka mihitsy zany izy zany mitsezaka miorooro dia mivembena tahaka ny mamo. Io ilay tena ampanareo hoe ho avy ny aretin'nandoha, aretin'nandoha ary efa misy angely izy. Aretin'nandoha tsy fantatro hoe iza ny nanao an'ity ary avy izy ity miara-mandoha ary tena misy maty ho azy ilay olona. Satria le tany tsy koa dia hoe io fa tena mivembena ohatran'ny balansoara io tsy izany fa misy tena fluctuation zay ny teny frantsay zany hoe mihetsika io taninareo, mihetsika tsikelikely eo fa ny ati-doha ny mahay mandray anazy. Ary vokatry io tany mikorotana io mihitsy ny mahatonga an'ilay biby miakatra avy any an-dàlana ka mamely anareo olombelona. Satria hoa izy ny eritreritra hoe ity toerana misy anazy ity no mikorotana fa aleo makany amin'ny olombelona any fa ny mety tsaratsara any. Dia hiakatra izy hamely anareo olombelona satria heveriny fanazy ny taninareo. Nefa zay ilay hoe andro fahamalina daholo zany. Fahamaliny dada Iavavy mikorotana ny zavaboary amin'ity planeta Terre nareo ity. Koa noho izany dia mivembena tahaka ny mamo ny tany ary mitsingevana toy ny fandriana miantona izy. Tena gravy anie zany hoe fandriana miantona zany hoe tena tsisy miozaoza eo ampovoany eo zany ianao sady tsy an-tany tsy an lanitra fa miantona eo ianao. Tsy misy support aty ambany tsy misy tady mitazona eo ambony nefa ianao miantona eo. Gravy anie zany zava-doza zany sary zany. Tsy haiko raha fa mba tafapetraka tamin'izany toerana zany. Fa hafahafa zany toerana zany hoe sady tsy ambony ianao tsy ambany fa ianao rery miantona eo ambony. Dia efa mieritreritra zany hitotona rehefa kelikely eo dikan'izany efa hitotona ianao zany dikan'izany. Ary mitambesatra amin'ny fahadisoany ary dia ho potraka izy. Zay ilay teneniko anao rehefa miantokantona ianao dia ho potraka ka tsy ho tafariny intsony. Fa ny zahatra antona ompy ny hafarany tsy maintsy mitotona iny. Izany hoe io manina fa ho atotona nareo eto amin'ity taninareo ity ry olombelona. Dia mbola misaora foana nareo any izay ady ahely ho anareo ondrikely ny Yahosoa fa tena avitra nareo. Fa matoa nareo nahita an'izao fahamarinana izao tsy maintsy misy fiarovana rehefa any aminareo any. Mazava ve zay? Satria noho ny amin'ny fahadisoan'ny olona no natonga an'ity zavatra ty aminy. Ianareo kosa nefa navotana. Ahoana moa Yahosoa dia hampijaly anareo? Fa tsy maintsy misy fiarovana rehefa any aminareo. Izay ilay hoe hiavaka ny manompo an'ny dada Iavavy sy Yahosoa, hiavaka amin'ny tsy manompo anazy ary tonga izany fanavahana izany voninahitra ny eo an'ilay mahery dada Iavavy sy Yahosoa no anarany. Dahoara hitsindraitsika ary ny toy ny zany teny izany dia hitantsika any amin'ny boky Lioka toko faha 120 Lioka toko faha 120 andininy 10 ka hatramin'ny faha 110. Zay ty arany toy ny zany rehetra zany amin'izay ary izy taminy Yahosoa zany miteny io. Isy firenena hitsangana mely firenena vokatry ny fikorotanana sy ny zavatra rehetra hitantsika teo zany dia automatika amin'izay ilay hikorotana ny taninareo. Ka zahatra mikorotana zany tsy maintsy miady ny firenena na tena tsy tiany. Ary hitantsika amin'izay ity ny ady ny firenena ngeza be anankiroa dia ny Otanina sy ny Rosianina. Hitantsika amin'izay izay mahery hoe izay mahery voanjo manta, izay maninona tsy maninona. Avelantsika any ilay zakevy mba
ataontsika ny kely mba hikidian'senareo fa ny andro koa hoe fahala rahateo dia mety matono reo fa aleo tsy matono reo fa mba mena zao atsarana mahafinaritra nge mena zao teny zao Izy firenena hitsangana mely firenena ary fanjakana mely hitsangana fanjakana efa hitantsika mihitsy ny fikotana be zao aty amin'ny faritry ny Afrika dia efa mikotana zao any Amerika amin'izao tsika miteny zao dia efa mikorotana koa Amerika zao misy manao revolte tsika any amin'ny tany California tsara izy any Los Angeles raha zay amin'ny ady be mihitsy ny any zao mifandona ny polisy sy ny vahoaka tena mifamono mihitsy zareo rehefa sary eo mampalahelo mihitsy ny fandehan'ny tantara io le valin'le fahotana korotana ambony ambany fanjakana miady amin'ny fanjakana firenena miady amin'ny firenena efa hitantsika zao ny otanina mifandona amin'ny Rosia firenena firy miara mifandona ao zao be dia be mihitsy ary dia isoro 120 isoro tany lehibe efa rahantsika mahita le izy ary mosary sy reto mandringana 120 io miditra mosary ka rehefa mandeha ny tany mamainy dikan'izany ny taninareo rehefa mamainy tany dia mitsoka ny biby kely le tokony hipetraka ao ambany ao dia miakatra aty ambony aty dia rehefa mifampihinana dia mihinana an'le biby eo ambony ao mifampihinana zareo dia mifampitsoka dia farany hoan'ny biby daholo ny voly aty ambony aty zay ny farany mpamboly mahay an'izany sary zany tontolo iainana hoe misy biby mantsy ao anatin'ny tany ao dia ireo ohatran'ny hoe mifampihinana dia zay mihitsy ny mampivoly ilain'le voly io zany ho an'ny mpamboly mahay an'izany ka rehefa mikotana sistema ao ambany taninareo amin'le afo ty mandoro ty dia mifampihinana le biby mipetraka ao ambany mihinana ny eo ambony dia ny ambony mihinana eo ambony farany le eo ambony mihinana ny voly tsy haiko nazonareo am'zay izy ho an'ny zareo le voly satria tsisy niainantsony ao satria samy mitsoka amin'ny plasiny dia mifampihinana dia automatika vokatra an'izany hafanana sy olotany zany dia mosary ary rehefa mipetraka mosary arety mandringana ny hafarana izy io rehefa tsy mihinan-kanina ve tsy hokereo daholo io la farany maty ho azy ary rehefa maty ho azy ny toerana anatina amin'ny anankiray dia arety mandringana ny hafarany zava-dozana izy zany ary io mandeha automatika aminareo any amin'ny tany samihafa ary ny zava-doza dia ary isy zava-matahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra misy zava-matahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra zany hoe io lanitra hitan'leo ambony lohanareo zany izahatra hampatahotra anareo amin'izay hipotra io ary tena ampihoronanareo mihitsy iny satria le zahatra tena mamono fa tsy haiko hoe zahatra mipetraka ho azy dia mandeha ho azy fa mamono ny zahatra ho hitanareo amantarana mamoniko zanky ty voavy ny teny taminareo hoe ho avy ny extraterrestre hoe hozanana nge ty taninareo ty zay ny vonandia voaloha tonga izy hoe misy anafika ny taninareo ary ho baboina ny taninareo izy mony anababo ny taninareo na tsy zavatra be ty ivelany zany re extraterrestre reo no avy ary io le nyteneniny Yehosoa eto hoe isy zavatra matahotra ho avy eo aminareo amin'io lanitra ambony lohanareo ary famantarana lehibe mazava izy ampatahotra anareo olombelona ny zahatra ho avy eo tsy misy olombelo ilamindaminy zany tsony zany mahatonga na miteny amin'ny ondrikely ny Yehosoa rehetra dia ny mbola misy ny hafana manona ny asan'ny Yehosoa sy mampandroso ny asan'ny Yehosoa amin'izao vaninandro efa haitsika ihany ny tiako tenenina zanamezaka mazava izy sao dia hoe rehefa avy eo hoe tia tompoko mba hanezaka amziko ina ny ezaka ao tonoko zany efa tsisy ny azo atao tsony vo ezaka ve ianao zany atao hoe fitiavan-tena indray zay dia tsy mety sy andininy fa 5 resantsika indray ary izy famantarana 25 sy ny 26 Lioka 21 dia 25 26 ary izy famantarana eo amin'ny masoandro sy ny volana ary ny kitana ary eny ambony tany dia izy fahorian'ny firena amin'ny fahaverizan-kevitra noho ny firondroan'ny ranomasina sy ny fanonjany ka horeraka ny fon'ny olona ny fahatahorany sy ny fiandrasan'izay zahatra ho tonga ambony tany fa ny herin'ny lanitra dia ozongozonina zay ozongozonina mihitsy zany ny herin'io lanitra io zay le hoe tena potena sy horavana mihitsy io mipetika daholo zany zay zava-boary iny indrindra fa reo lonereo moa dia io tena ozongozonina io hoe azera mihitsy nyreo zany azera reo extraterrestre hoe tsy maintsy mitotony reo satria izy ihany napotika ny tany vokatry ny nataony dia zao rava atao zao ny zavatra indrindra zany dia ozongozonina zareo tsy maintsy miraraka amin'ity tany ity dia iny hoe nikitana amin'ny tany dia miraraka eny amin'ny tany taka ny aviavy ozongozon'ny rivotra ka miraraka amin'ny tany dia aviavy ohatran'izany le sary zany
extraterrestre ho tenen'ireo le tonga napapo anareo. Efa voalaza daholo zany. Zay no mahatonga ny extraterrestre tsy maintsy midina ary tsy maintsy midina ary tsy maintsy mampijaly anareo satria tonga ny farany. Ary hitady andreo ny olona aleon zareo miaraka amin'ireo devoly reto izay araka amin'ny Elia ho any amin'ny Yehosoa. Zany iny mazanaka devoly ny olona zay. Hoy Yehosoa maninona tsy mihaimihaino ny teniko nareo? Tsy mihaimihaino ny teniko nareo satria nareo avy any amin'ny devoly anareo ka ny tiany ihany no ataonareo. Dia marina be amin'izao tsika miteny zao fa tena miatra ny teny Yehosoa. Iza moa ny olona tsy ho tian'izany atao hoe afaka amin'ny fahotana? Iza moa ny olona tsy ho tian'izany atao hoe miala amin'ny fahotana? Iza moa ny olona tsy ho tian'izany hoe lasa tsy mahay manota intsony? Ny devoly iny tsy tian'izany sy ny zanaka devoly. Fa raha mbola olombelona normalina foana maniry an'izany atao hoe lasa tsy mahay manota izany intsony. Irina fantatra ary zany. Hoe sambatra re nareo mba afaka amin'izany fahotana zany. Fa ny tsy afaka tena mitomany sy malahelo. Ka samy tonga saina antsika. Fa eto moa dia hoe ary izy fahorian'ny firenena izy famantarana izy amin'ny masoandro sy ny volana ary ny kintana ary ety ambony tany kosa dia fahorian'ny firenena amin'ny fahaverezan-kevitra. Verevitra daholo nareo. Tsy hitanareo intsony izay atao. Eo zao dia efa manentana misy ny andra Jesosy rehetrarehetra sy Allah sy ny maso ny hafa hoe ampaherezo ilay vahoaka anareo. Dia izay ampaherezo satria nareo koa range tsy hitanareo intsony izay manana ny ty. Nga moa nareo manana fahefana andra hiady amin'ny tony teny tony. Ary raha ohatra ka mahery nareo dia tadiavo ny solution anesoana ny tony problème tony satria tenin'ilay Yehosoa fanekena mandrakizay ty miteny ty. Ilay afaka amin'ny fahotana izay miaraka aminy. Satria ilay Yehosoa ny teny dia miteny hoe aza manota intsony. Fa raha i Jesosy sy Allah kosa dia miteny hoe manota fa mibebà, manota fa mibebà. Izay tsy pahany tenin'ny soatra masina nataon'i Yehosoa. Satria Yehosoa miteny hoe raha mini manota nareo dia fatezerana amin'ny rehetra sy afo mandevona nomena anareo. Ka tsy mitovy mihitsy izany ny tenin'i Jesosy sy Allah amin'ny tenin'i Yehosoa. Ka ny tena tompon'ny soatra masina izay dia Yehosoa ilay miteny hoe aza manota intsony. Fa tsy tompony izany ireo Jesosy sy Allah ireo. Noho izany dia ilazana Jesosy sy Allah hoe amboary teny izao ny planina anareo zany fa ho avy ty. Dia ampaherezo ilay vahoaka hoentinareo misy 4 miliara latsaka mihoatra ny 5 miliara eo zany isan'izareo zao. Fa dia izao ny zavatra voalaza hoe ary dia ety ambony tany dia isy fahorian'ny firenena amin'ny fahaverezan-kevitra. Verevitra ny olona ka dia ampaherezo ny dikan'izay teny izao. Manao revitra ilay hoe aza manao fagagana intsony fa ity eritreretina ity fahaverezan-kevitra ity. Ary ny firondroan'ny ranomasina sy ny fanonjany. Manina mirondroana be ny ranomasina sy ny fanonjany. Ka mikorotany iza moa ilay anaty ranomasina ampianariko anareo ity. Leviatana no mikorotana ane. Korotana ny Leviatanako zatra tonga hatrany ilay fampahorinako. Fa ngandreo mieritreritra fa ny ety ambony tany ihany tratra, hatrao ambany eo tratra daholo. Ary izay no mahatonga ny hoe mirondrona hatrany amin'ny ranomasina satria vohatrany, misy mitaky hatrany. Ny miaramila ny lanitra izay nalefany Yehosoa dia mitaky hatrany ambanin'ny tany, mitaky hatrany anatin'ny ranomasina. Fa tsy haiko ny eto amin'ny planeta, eto amin'ny surface terrestre ety ambony ety ihany mamely izay. Fa hatrany anatin'ny ranomasina asiana daholo. Ka ny olona tsy mahita an'ilay zavatra amin'izao fa tetry ireo biby ireo. Dia miomana mety izay fa zany biby zany rehefa voa dia tsy malala namana. Azaveko anareo ny atao hoe devoly. Ny devoly zany dia tsy mila olombelona. Tsy namana devoly zany nareo olombelona. Naingy zany. Fa fakasiahana ny Yehosoa io ataony io. Ahoana moa izy mety havana aminareo olombelona? Olona mitomany lohany ve ety havana amin'ny eo akaikiny eo? Raitsika ohatra fotsiny olona mpanambola. Taizina misy mpanambola teny hiaraka ilahatra hatrany farany. Fa mifamely foana ireny eny an-dalana eny. Ary mifandaingy ireny. Raha misy avantazy tokony ho azo indray fa hafeniny an'iray. Vonono mihitsy ny alin'ny namany iny raha vao anelinghelina ny lalany. Azao fa tsy misy ny teniko izany. Hay, toe-tsaina devoly zany. Zany devoly zany tsy mampilamina olona mihitsy zany fa tadidiana. Adalanareo mpanota izay mieritreritra fa hanampianareo ny devoly. Matoa izy navita nanongana ny dada hiavatany amin'ny lantilanitra, olona tsy mety mipetraka amin'ny marina kely hoe. Andriamanitra tompony mihitsy ny ara-monina onga ny tena izy. Dia ianao ve eritreritra hoe ianao lasa ambony noho izy dia anaika an'izany izy. Dia ohatran'izay koa izay miaraka aminy. Samy teo ambony daholo ireo ary samy tsisy manaika ao ambany izany ireo hatramin'ny farany. Ka aza manantena ireo olombelona ilamina rehefa miaraka amin'izany devoly mpanota izany. Zany angeka tsisy.
manoro hevitra mihitsy ny ely aho. Ka oreraka ny fonareo ny amin'ny fahatarana nisy fiandrasany zareo tonga ambony tany satria tena mikorotana mihitsy izao tontolo izao. Ho kivy ny olona mieritreritra hoe inona ny tranga hatrany anaty ranomasina mikorotana, ety ambony tany mikorotana. Inona zany izao tontolo? Zay na tonga na nyteny hoe sahirana hatrany amin'ny mpitondra sambo. Tsy dia tsaratsara tsony mandeha anaty ranomasina io. Efa miteny anareo mihitsy ny raha mbola azo atao dia mandehandeha eo ihany io. Izay mihitsy ny teny marina zay, tsy mety mihitsy ilay mandehandeha amin'izao. Ny ranomasina ny tena ratsy indrindra zao. Daoary, inona zavatra mitranga? Potika hatreny amin'ny lanitra ambony. Ty zavatra rehefa nivosany ty varavarana ty hatrany amin'ny lanitra ambony potika daholo. Daoary, Isia 1:20 venetsika. Isia fimo zany ty. Isia 24. Isia 24. 24 dia ny 21 vakitsika zany. Dia mandray an-tsoratra foana zay mandray an-tsoratra satria mampianarana lalàna fahavalony androany zany. Fasivy. Isia 24:21. Ary amin'izany dia any an-danitra no hamaliny avany ny tokon'ny lanitra ary ny etỳ an-tany kosa dia ny mpanjakany tany. Mandeha zany ny fahamalina hatrany ambony. Iny le hoe noroahana mihitsy ny devoly tsy afaka hipetraka hatrany ambony any. Ary akorotany dada Iava mihitsy hoe ozongozonina mihitsy io eran'ny lanitra io. Izany hoe ataony totony etỳ an-tany etỳ mihitsy ireo devoly ireo. Io voalaza teo hoe ho babonina. Ny extraterrestre mihitsy ny ozongozonina hiala tany eo ary anababo anareo ny hafarany. Mazava eto sa tsy mazava? Tsy araka ny hitanareo ao anatin'le ino moa le documentaire io. Fa reny ny hoe farany kely sy bitika tsisy lavana anazy reny. Fa zahatra ety andeha ety miraraka. Io zahatra nitranga taminareo hatramin'izay nataony extraterrestre io ilay mitsitaitaika. Fa tsy tena mbola miraraka ny orana. Fa hoe mitsitaitaika io zay moa fanambarana zany hoe nisy azao ny tarehy mbola mitsitaitaika reny. Fa ity teneniko ity kosa miraraka eo ambony lohanareo ry zareo. Taka ny ahoana moa zany ny sary hitanareo afaka fotoana foy. Ary efa didiny reny tsy maintsy miseho. Elia mihitsy ny mandidy andreny midina dia tsy maintsy miseho amin'izay nareo amin'ny paozinareo sy ny fitaovanareo. Izy ny didiny ho hidina ry Elia. Reo devoly extraterrestre mitondra ovony ireo reny. Reo lava ino? Lava lobe ohatran'ny moto skotera reo ny paoziny. Reo karaha tsy manam-pahefana ianao andidy andreo. Hoadray. Rehefa isehoany ianao dia hitanao tsara n'izay teny izay. Manana mihitsy ary tena tsy azo toerina mihitsy zany ilazana rehefa miteny. Tsy maintsy miseho nareo. Didy zany. Ary tsy ndriko tsara mihitsy hoe didy ny Eliavy any amin'ny oso. Dia vakitsika indray ny andinin'ny Luka, vakitsika zany 21 dia 26. Luka 21 dia 21. Jerevantsika ilay 26 mifanohy amin'izay any zany. Meko daholo toy ny teny toy mba tonga anareo tena tadidy tsara ny zarehetra. Ka oreraka ny fon'ny olona ny fatahorana sy ny fiandrasany zany tao tonga ambony tany efa nyteniko teo any. Fa ny herin'ny lanitra dia ozongozonina. Io zany le teny eo hoe ozongozonina ny herin'ny lanitra. Ho valiana ireo extraterrestre ao ambony ireo miraraka amin'izay lone dia io le fahatanteran'le teny eo hoe ny herin'ny lanitra dia ozongozonina. Mazava amin'izay tsy mazava amin'izay le izy. Mazava tsara amin'izay le izy daoary. Hiditrinay tsika amin'ny teny manaraka zany ao amin'ny Isia 34:4. Isia 34:4 zany mikasina amin'izao lozany izao anotaninareo izao. Isia 34:4 hoe ny amin'ny hoahorona ty taninareo ty ompitena sy ny lanitra ambony lohanareo ahorona taka ny taratasy. Isia 34. Io moa teneko teo. Isia 34:4. Izay rehetra eny amin'ny lanitra dia ho levona. Zareo zany potika dao izay rehetra eny amin'ny lanitra eny zany. Zavaboary rehetra eny zany dia ho potika dao dika izay hatrany amin'ny planeta sy ny galaksia io ho ravarava daholo.
Zay ny antony mahatonga ny Joshua tsy maintsy mandeha mandamina ny lizy aloha satria potika daholo mihitsy ny lizy. Azonareo sa tsy azonareo? Ary ny lanitra dia mahorona tahaka ny fangorona taratasy. Nareo amin'izay hoe tena miorona mihitsy ny io lanitra io. Ary ny eny amin'ny rehetra dia malazo tahaka ny falazon'ny ravina mihitsy avy amin'ny voaloboka, dia tahaka ny ravina malazo mihitsina avy amin'ny aviavy. Izay ny voalazany teny eto zany. Enjana pesany tena orona tahaka ny taratasy mihitsy ny lanitra zany. Noho ny amin'ity sary mandeha ity fanampotena hoe tena potena mihitsy ny zany ny zavatra rehetrarehetra iny, tahaka ny hoe reny hoe zavatra ahorongorona reny zany, dia potena tsisy avela hipetraka mihitsy zany tika zay. Miorona tahaka ny taratasy mihitsy izy. Zany ny fanapotenany eny ambony. Karaha tahaka zany nanapotena azy, iza zany no mahatafavelona tokoa ny dikan'izay. Manapotika ny vitan'ny miaramila rehetra fa ny amerina mihitsy izy mavita izy. Ny mpamorona rery ihany no mahazo mamerina an'iny. Azonareo amin'izay ve izy? Mpamorona mamerina an'iny dia izy manome baiko sy force an'ilay hoe zany atao avian'izao izay indray mety tsy maintsy mety izy dia miteny teto avian'izao dia indray vitan'ny zay irahana iny. Rehefa naniraka indray izy dia vitan'izay irahana ny manao an'izay ny rahany, manao an'izay zatra nanirahany zany. Mazava tsara amin'ireo ve sa tsy mazava? Satria ilay zana tena potika any matoa hoe miorona tahaka ny taratasy mihitsy nanaovana azy teo. Matoa zany satria efa niorona ny taratasy tsy azo nina taony nina intsony izy, dia tsy maintsy amboarina tsara. Izay no mahatonga ny rehefa vola varavarana korotana ny tany fa Jehoshua mbola mandamina an'iny ambony izay efa potika rehetrarehetra teny. Mazava ve sa tsy mazava amin'izay? Apocalypse 6:14. Eto tsika dia manazava amin'izay ilay hoe niraraka ny extraterrestre ny dikan'izay. Apocalypse 6:14. Azonareo tsara ny fanazavana ve? Dia lasa tahaka ny taratasy voaorona ny lanitra. Izay ilay teneniko anareo teo. Ary ny tendrombohitra sy ny nosy rehetra dia nafindranena tamin'ny fitoerany. Zay tena korotana tanteraka mihitsy. Sy ny Madagasikara ve lasa ny Amerika ve? Mahavarina tokoa. Tena mikorotana mihitsy izany ny système, izay tena marina zany. Tena mikorotana ambony ambany mihitsy indrindra rehefa any amin'ny faraparany any. Zava-toza mihitsy zany. Ka teny mbola tsy misy zany zavatra zany. Tsy aleonareo ve mitodika makany amin'ny Jehoshua ry olombelona? Nefa ilay zahatra efa ho avy daholo fa ity tonga ny miaramila. Izay hoe teny hoe tonga ny miaramila dia manao fanambarana ny miaramila. Ozy ny miaramila hoe ity ny anjoanareo. Fa raha tsy nanao fanambarana izay dia tsy misy io. Izay na tonga na tsy niteny hoe fampianarana fa hoe fanambarana. Satria tonga ny miaramila ka ny miaramila rehefa miteny dia fanambarana ny atao fa tsy hoe dia mpianatra fa aorianan'ity aloha fampianarana indray no mandeha. Fa ny androany sy ny maly ihany nanao fanambarana satria baiko ny dada Iavasy Joshua ty midina aty hoe fanambarana ny ataonao satria teny mandeha mba ho fantatry zao tontolo izay hoe mandeha ty teny ty ary ho alefa amin'izay ny teny asa mimiomanareo. Mba tsy hisy teny hoe nanina kosa zay tsy nampiomanina. Satria afaka mamalina ry olombelona hoe tsy mety kosa nataonao Andriamanitra fe anao dia anao anay ohatran'izao dia efa nampiomanina nareo. Iza ny diso zany amin'izao zavatra zao rehefa tonga ity? Anareo olona ny disoko ambanio foana ny teny Eliaza raharahiana foana nefa dia vitanareo mihitsy hoe melohany sy ny fahatongavan'izany loza zany Elialo ny tonga. Mamerina ny olona ho lasa tsy mpanota. Nataoko daholo ange zany hita masonareo ange zany sa tsy nahitinareo? Nareo ange hoany vavolombelona ny resantsika omaly. Ka ianareo izay vavolombelona mahita fa tena tsy manota intsony nareo ka tsy teraka ve zany ny teny fa efa io Elia io hitanareo io. 2 taona ange nareo niaraka tamin'ireo mpitondra fivavahana ireo fa tsisy Elia reo na ny ray ary. Dia voly niaraka tamin'ireo satria nampanota olona ireo. Fa raha nisy Elia reo dia efa afaka tamin'ny fahotana izay niaraka tamin'ireo. Izy menakavy ary miteny hoe mpanota tsy mendrika, manao alibavaka mpanota tsy mendrika, fifadikana mbola mpanota tsy mendrika, roviana vao mendrika. Tsy ary nisy mihitsy ilay fahamendrena hatramin'ny farany. Fa rehefa tonga kosa ny Elia, afaka amin'ny fahotana ny olona, lasa tsy manota intsony ny olona, tanteraka ilay teny Malakia 3:7 iny manao hoe ho avy ny andro fa ho avy Elia
sy amerina ny fondrainy amin'ny zanany ary ny fony zanany amin'ny rainy mialohan'ny eviny androny iayava. Tafaverina nge zao nareo e, io nge nareo fa tafapetraka nareo e, lasa tsy manompo intsony nge ny olona taparaka miany a, mazava ho azy miditra ny androny iava zay loza ho anareo fa tsy fifaliana ny dikan'izay, zay matahotra sady mahatsiravina ary tena andro manjombona ho anareo. Fa saingy efa laza izay, zay no mahatonga ny hoe fanambarana. Ambanio tsara le fanambarana, fimehnareo mihitsy sao dia verinao fa tsy hitane daholo ny ataonareo mitokikika ny anaty ao ambany fandriana sy ambony fandriana sy tsy haiko tsony any miantona fandriana. Fa saingy izay mime fotsiny zay imezy fa ho avy ny andro imezana ianareo. Zay ary tsy ho ela dia ifampimetsika dia zay reraka amin'ny fimezana. Ndao arana. Dia efa kitsika indray ny toy ny teny zany a, Isia 24:23 angamba ny amarana antsika anazy dia Isia 24:23 dia afaka metraka fantina tony tenareo ny dingany amin'izay voalohantsika. Isia 24 inandray ny zatra hitranga zany, dia hivoaramena ny volana ary hivaloarika ny masoandro, fa iava tompony maro no mpanjaka ao tendrombohitra Ziona sy any Jerosalema. Io zany milaza ny fehiviny Yahosua hoe tonga any Jerosalema amin'izay izy a, dia hipetraka eo amin'ny tendrombohitra Oliva ny tongony. Hivoaramena ny volana amin'izany ary hivaloarika hatramin'ny masoandro satria tena fikorontanana, vo daholo ny sistema rehetrarehetra mihitsy. Vo zay no mahatonga ny hoe tsy maintsy voatra ny amin'ny masoandro, vo daholo hatra ny amin'ny volana satria hovaina ny sistemanareo rehetrarehetra ty. Hiditra ilay fanjakana rivotaona, izay fanjakana hafa mihitsy izy mahatra rivotaona Yahosua ny mpanjaka ao. Zay hoe ho avy Yahosua tsy maintsy manjaka amin'ny tany satria izy no mpanjaka. Satria nangalarany devoly ny fanjakana teto dia tsy maintsy esorina ny devoly, tsy maintsy mipetraka izy amin'ny mampanjaka ampiseho hoe zany tompony tany. Voninahitra ny eo any tata Iava malala, voninahitra ihany koa any Yahosua. Mazava izy raika izy zay. Fa misy fankalazana ny tata Iava any ampitan-dranomasina hatrany amin'ny parany tany, dia izany no marika fa hoe misy fanomezam-boninahitra andeha amin'izay ao anatin'izao famaranana tantaranareo zao isy hitodika makany amin'ny tata Iava. Vakitsika ny Isia 24 ao anatin'ny teny hoe 15 sy ny 16. Gaga nareo, inona ty teny gasy ny ambasador, za tsy dia mahay teny gasy nareo, ataoko mifangaro amin'ny teny frantsay. Mankalaza any Iava any amin'ny tany atsinanana, teny anaran'ny Iava Andriamanitry ny Israely any amin'ny moron-dranomasina. Any mankalaza any Iava any amin'ny tany atsinanana, any amin'ny tany atsinanana zany no mandeha ty fankalazana ty. Dia any amin'ny moron-dranomasina, tonga hatrany amin'ny moron-dranomasina, dia hatrany aparan'ny tany mandrenesana hira hoe voninahitra ho an'ny marina. Tsy izany marina fa tata Iava sy Yahosua. Izany hoe tsy maintsy ho reny zao tontolo zao io teny io, na tiany na tsy tiany, ao anatin'izany problema zany. Asany Eliazy, zay ny tonga nanteny taminareo hoe hiditra amin'ny asako faharoa zany. Vita ny asa voalohany dia nataoko teo aminareo, dia hiditra amin'ny faharoa amin'izay za, zay efa mitomboka sady vao nanomboka ny teny ny fanambarany Elia dia manomboka zay asa zay, mandrapatanteraka ny asa faharoa, ary efa vita indray ny faharoa dia hiditra ao amin'ny fahatelo. Voninahitra ho an-dada Maria Iava, voninahitra ho an'i Yahosua, farana ny teny nahatra teo amin'ny adiny firy tsika zany zay adiny iray sy fefany